Romanina toko 5:10. Fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany. Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay hahasoa sy hampandroso azy. Fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany, fa araka ny voasoratra hoe ny latsa nataon'izay nandatsa anao dia nihatra tamiko. Salamo 5:7. Ny toeran'ny kristianina dia mampikambana ny jiosy sy ny jentilisa ho ao amin'ny famonjena. Romanina 5:7-7. Fa izay rehetra voasoratra fa iny dia nosoratana ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Fa Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana nie hampiray hevitra nareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisany Kristy anareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Fa lazaiko fa Kristy efa tonga mpanompo ny voafora noho ny fahamarinan'Andriamanitra hahatoa ny teny fikasana tamin'ny razana, mba hankalazany jentilisa an'Andriamanitra koa noho ny famindrampo araka ny voasoratra hoe izany no hiderako anao any amin'ny jentilisa sy hankalazako ny anaranao. Salamo 5:7. Ary hoy koa izy, miravoravoa ry jentilisa mba amin'ny olony. Deuteronomia 2:7. Ary koa miderany Jehova ry jentilisa rehetra, ary aoka hankalaza azy ny firenena rehetra. Salamo 7:1. Ary hoy koa Isaia, hisy lofin'ny Jese dia ilay hitsangana hanapaka ny jentilisa, izy no hitokiany jentilisa. Isaia 2:1. Ary Andriamanitry ny fanantenana nie hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Miresaka momba ny diany ho an'i Jerosalema sy Roma ary Espaina ny apôstôly Paoly. Romanina 5:4-7. Fa izaho koa ry rahalahiko de matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo, dia feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahiana no anratako ny teny sasany aminareo, toy ny mampahatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy, mba ho mpanompo ny Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho, ka manao fanompompo ivavahana amin'ny toriko ny filazantsaranaandriamanitra, mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa rehefa no amasin'ny ny fanahy masina. Ka dia manana izay hataoko rehareha ao amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra. Fa tsy sahiko lazaina izay zavatra tsy nampanaovy Kristy ahy, na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky ny jentilisa, dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana, ary tamin'ny herin'ny fanahy masina, de hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikiona no nahatanterahako ny fitoriko ny filazantsara ny Kristy. Koa dia nataoko voninahitro ny hitory ny filazantsara toy izao, tsy eo amin'izay efa niantsona ny Kristy anefa, fandrao hanovina eo ambonin'izay efa naoriny sasany aho, fa araka ny voasoratra hoe izay tsy nilazana azy no hahita, ary izay tsy nandre no hahafantatra. Isaia 2:15. Ary izany no nahasampinahy matetika tsy hankany aminareo, fa ankehitriny satria tsy misy antony intsony ny hitoerako amin'ny reto,
sady efa naniratra amin'ny taona maro hankany aminareo aho, raha mankany Spania. Fa manao tena hahitanareo amin'ny alehako aho ka haterinareo any rehefa afakafaka ny alaheloko anareo. Fa ankehitriny dia efa hankany Jerusalema aho hanompo ny olona masina. Fa efa sitrapony Makedonia sy Akaia ny hamoro vola hiantranany malahelo amin'ny olona masina ny Jerusalema. Eny sitrapony zany sady pitrosa aminy izy. Fa raha ny Jentilisa no miombina ny zava-panahy taminy, dia tokony hanompo azy kosa amin'ny zavatra momba ny nofo izy. Ary rehefa vitako zany, ka voatolotro azy somatsara zany vokatra zany, dia hiazo any aminareo aho raha mankany Spania. Ary fantatro fa raha mankany aminareo aho dia homba ahy ny fahafenoan'ny fitahian'i Kristy. Ary mangataka aminareo aho rahalahy, noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny fanahy, mba hiarahanareo miezaka amiko amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra ho ahy, mba ho voavonjy amin'ny tsy mino any Jodia aho, ary mba hankasitrahy ny olona masina izay fanimpona hataoko any Jerusalema, mba hankanesako any aminareo amin'ny fifaliana raha sitrapon'Andriamanitra, ka samy ho velombelona ny fotsika. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny ho aminareo rehetra. Amen. Andriamanitra delay Andriamanitra fitiavana tamin'ny fahafatesany sy ny fiainany no nampahafantarany ny fon'Andriamanitra sy ny fidirana any andatra fahasoavana manokana izany dia raha fanapana hajany hoanao ry Jesosy ny olomo afidireno mihiranao mandritsy ny fotoana rehetra hany aorina any enkanezahay zay vavonjy ny ratranao sy nositrany ny fanorotoronanao